soa atao anatin'ny fandarantsika indray a de miaraba andreo namana teknisiana rehetra ihany koa zay mifanaretsaka any a mampita ny sary ny feo a mampifandray antsika atao anatin'izao fotoana manokana izao ary faly mandray ny pasteur Andriamaratina Fanera zay ovaintsika indray a hitondra ny toy ny dinidinika ao anatin'ilay loha hevide be manao hoe izaho no koa raisinao fifaliana ny mampiaranao pasteur a miaraba ary manasanao indray hiditra atao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao namana dino ary manona fiadanan'ny tompo mandrakariva aminao ary isaorantsika Andriamanitra noho ny famindrapony. Iza moa ilay Andriamanitra io, Andriamanitra mamindra fo araka ny voalazany tian'Andriamanitra dia isaorantsika izy noho ny famindrapony satria namindra fo tamintsika izy ka mbola ahafahantsika miaraka amin'izao fandarana izao. Ny ahafantatra an'izay Andriamanitra famindrapo zay indrindra no tena hiraka ampanaovana antsika atao anatin'ity fandarana ity a dia mitoy ny dinidinika hiarahantsika. Ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy no nijanonantsika farany tamin'ny fandarana teto a zay manasokajy an'ireo zay tsy mahafantatra an'Andriamanitra ho jentilisa. Ya de aterak'izay tsy fahafantaran'Andriamanitra zay moa zany ny zavatra aseho an'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina ao a ny fifankalana sy ny fifandirana ny tsy famelana heloka ihany koa ka raha misy zavatra kely dia manao andolo-posy mifamalifaty a de eo ihany koa ny alatra sy ny vonon'olona sy ireo toetra mamoetra rehetra zay nizingizininao fa vokatry ny tsy fahafantarana an'Andriamanitra zany rehetra izany. De hiezaka ahafantaran'Andriamanitra indray zany sika amin'ny alalan'ny fandarana androany fizarana fahatelo aizandray ary ny andinin-tsoratra masina iangatsika. Ya somary raiso kely lay fampidirana nataonao tao namana dino a voalaza ilay tenin'Andriamanitra Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe mba tsy ho tahaka ny jentilisa zay tsy mahalala an'Andriamanitra. Raisin'ny baiboly tahaka ny jentilisa zany ny olona anankiray zay tsy mahalala an'Andriamanitra, tsy mahafantatra an'Andriamanitra, tsy manana fahalalana an'Andriamanitra dia jentilisa. De ny fiainan'ilay jentilisa araka ny voalazan'io tenin'Andriamanitra io dia mandeha araka ny filana fotsiny, mandeha araka ny filana fotsiny hozy izy fa tsy araka ny fahamasinana. Dia izay ny zavatra miseho namana dino fiainantsika andavanandro eo ne ravana malala tena voalazan'ny tenin'Andriamanitra noho ny tsy fahafantarana an'Andriamanitra ny zavatra miseho iainantsika andavanandro ny vonin'olona manina misy ny vonin'olona satria tsy manana fahalalana an'Andriamanitra ny olona de mifamono tsy mahafantatra an'Andriamanitra hoe iza moa ilay Andriamanitra tsy ao anatin'izay fahalalana an'Andriamanitra zay dia vononao le olona ny eo anivon'ny tokantrano ohatra asika de miaino anatin'ny faratsina fitsangatsangana noho ny tsy fahalalana an'Andriamanitra zay namolona ny olombelona tany am-piandohana Genesis toko voalohany andiny fahafito amby roapolo de mazava be ny zavatra nataon'Andriamanitra de hozy izy Andriamanitra raha eo amin'ny andiny feno amby roapolo de miteny Andriamanitra hoe andeha isika amolona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Le Andriamanitra no miteny an'izay andeha isika hozy izy amolona olona de amin'ny andiny fahafito amby roapolo de miteny izy hoe lahy sy vavy no namoronany azy. De tsy manana an'izay fahalalana an'Andriamanitra zay ny olona de lasa mamorona zavatra hafa izy de lasa mijangajanga izy anaty fanambadiana zany io sy ny tokantrano noho ny tsy fisian'le fahalalana an'Andriamanitra. Fa ny tena atahorana namina dino dia endrika fandavana izay zavatra izay. Zay ny Elizy tsy hoe tsy mahalala an'Andriamanitra ny olona raha tena mahafantatra ny olona hoe misy Andriamanitra fa fandavana le izy, fandavana tsy halala an'Andriamanitra. De izay le natao amin'ny Petera vakitsika zay tamin'ny fandarantsika farany eo amin'le Luka toko faharoa amby roapolo anda hitelo tsy halalay ianao hozy izy Jesosy, anda hitelo tsy halalay ianao. Petera ane mahalala tsara an' Jesosy hatramin'izay fa rehefa fotoana anankiray izy dia nanda tsy nahafantatra an' Jesosy.
zay zany le zavatra miseho amin'ny fiainantsika reny ke zany reny vonon'olona reny faratsiana reny dia fandavana tsy alala an'Andriamanitra. Zay le izy namana tino ndao ary amaky toko sy andenitsika Isaia toko voalohany ady 7 novakitsika de avy eo apitsika Tesaloniana faharoa toko voalohany ny 7 ka hatramin'ny 7. Inona ny vokatra izay hoe fandavana tsy alala an'Andriamanitra izay? Misy vokany io a. De zao voalaza le ten'Andriamanitra Isaia toko voalohany 7 de avy eo Tesaloniana faharoa toko voalohany 7 ka hatramin'ny 7. Isaia toko voalohany ka ny 7. Ny omby mahalala ny tompony ary ny boriky ny fihinanam-bely ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Eto Andriamanitra de miteny mihitsy ny omby mahalala ny tompony, ny boriky mahalala ny fihinanam-bely ny tompony, fa ny Israely le olon'Andriamanitra tsy mahalala le Andriamaniny. Zay ny io e. Ndao amafisika inona ny vokatra izay tsy fahalalana an'Andriamanitra izay ary? Mila mampitandrana antsika ny ten'Andriamanitra ry havana malala. Zay mety mahalala, mety manda ianao, manda tsy mahafantatra an' Jesosy, manda tsy mahalala an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Inona mety vokatra izay? Tesaloniana faharoa toko voalohany 7 ka hatramin'ny 7. Ary ny anome fitsarana anareo zay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay, raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny, amin'ny afo midedadeda amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika, de olona izay hiara-ny famaliana marina de fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Zay zay tsara mahafinaritra ilay ten'Andriamanitra miresaka ny amin'ny fiavian'i Jesosy izy io hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny izy izy. 7 zay. Raha iseho Jesosy Tompo. Dina zavatra iseho. 8 amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy manino izy izy? Tsy mahalala an'Andriamanitra. Ry havana malala aika zany ny tsy fahalalana an'Andriamanitra na hoe tsy fahafantarana an'Andriamanitra dia misy valiny. De le valiny de eo amin'ny 7 dia olona izay hiara-ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay. Ditanao namana tao mivenana amin'ilay jaona toko 7 Fiainana mandrakizay de mahafantatra an'Andriamanitra. Zay. De ny tsy fahafantarana an'Andriamanitra na ny tsy fahalalana an'Andriamanitra dia fanohitra amin'izay fahaverezana zay. Fahaverezana mandrakizay. Ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Ndao raha somary hiditra kelitsika amin'ity tapany manaraka ity ny amin'le hoe mahafafantarana an'Andriamanitra. Rehefa zay zany voalaza de hoy aho hoe ny olona kristianina, ndao ataontsika an'izay, kristianina anie namana dinao samy milaza fa mahafantatra an'Andriamanitra. Matoa izy mivavaka dia milaza izy fa mahafantatra an'Andriamanitra. Ary kristianina zany hoe mino an' Jesosy izy, ary matoa izy mino an' Jesosy de milaza fa mahafantatra an' Jesosy ihany koa. Ka tanteraka le teny hoe fantatro enoko izy izy, tenin'ny apôstôly Paoly, fantatro izay enoko, ohatra ny hafahafa be mantsy zany hoe mino ianao nefa tsy fantatrao ilay olona zay inonao na zay inonao tsy fantatrao. Fa matoa zany ianao mino, ianao milaza fa mino kristianina de mahafantatra ianao. Ndao antsika maki toko sy andinina ary jaona voalohany toko 4 ny 7 sy ny 9. Jaona voalohany toko 4 ny 7 sy ny 9. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra de fitiavana. Mazava be. Ny ahafantarana fa mahalala an'Andriamanitra ny olona anankiray de voalazany eo. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala
an'Andriamanitra. Eo zany mipetraka ny olana ho an'ny olona moa zany resaka kristiantsika eto zay milaza fa mahalala an'Andriamanitra ny kristianina, mahafantatra an'Andriamanitra. Kanefa izy ny Baiboly ny ahafantarana fa mahalala an'Andriamanitra isika tia zay tia dia mahalala an'Andriamanitra, nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Zay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra. Ndiavana malala aike zany le fahalalana an'Andriamanitra dia miseho eo amin'ny toetra zay nilizy namana tino io zany tsy hoe zavatra tenenina fotsiny. Ianao ve mahafantatra an'Andriamanitra? Za mahafantatra. Fantatro le Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra namorona zao rehetra zao, Andriamanitry i Abrahama, Andriamanitry tsy zay le izy fa miseho amin'ny toetra kainy ny fahalalanao an'Andriamanitra. Zay le izy satria le Andriamanitra zay fantatrao io de ahoana izy eo amin'le tapany farany eo amin'ny 2:9 Jaona voalohany toko faefatra de ny 2:9 de le fezateny farany fa Andriamanitra dia fitiavana. Zay le Andriamanitra zay fantatrao io, zay lazainao fa fantatrao io kay fitiavana ka izy. Zay ny toetrany. Tahaka le any amin'ny Exode 3:30 hoe mamindra fo sisa. De ianao zany zay milaza hoe mahafantatra an'Andriamanitra dia manana an'izay toetrany zay ianao. Fitiavana. De zay mahatonga Baiboly miteny eto hoe izay tia, izay tsy tia de tsy mahalala an'Andriamanitra. Zay mandainga izy zany. Raha miteny izy hoe za mahafantatra an'Andriamanitra, za mahalala an'Andriamanitra kanefa tsy manana fitiavana izy de mandainga izy. Miamby fotsiny izy. Ary amafisin'ity toko sy 2:2 ty, Jaona voalohany toko 2 ny 2:7 sy ny 4. Jaona voalohany toko 2 ny 2:7 sy 4. Ary zao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika de ny fitandremana ny didiny. Zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitanana ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Mazava be. Zao no ahafantarana fa mahalala azy isika, mahalala an'Andriamanitra isika dia ny fitandremana ny didiny. Zay ne namana taloha le resaksika tamin'ny voalohany le hoe jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra satria ny jentilisa tsy mitandrina ny dinin'Andriamanitra de mandeha araka ny filana de mijangajanga de mamono olona de mandainga de manompo sampy satria tsy mahalala an'Andriamanitra izy. De amafisin'ity Jaona voalohany toko 2 ty zany ny ahafantarana fa mahalala an'Andriamanitra isika de ny hitandremantsika ny didiny. Amin'ny 2:4 de izy izay manao hoe zay milaza hoe fantatro izy, fantatro Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra aho nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga izy izy ny Baiboly ary marina tsy ao anatiny. Zay zany le lay afatra lehibe ampitena amintsika. Somary naka fotoana misimisitsika zany nazava tsara sy nametraka tsara ny amin'le hoe mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy. Mahazava-dehibe zany hoe fahafantarana an'Andriamanitra satria io ny fototra namanady ianao. Io ny fiainana mandrakizay. Rehefa io ny tsy mipetraka, rehefa io ny tsy ainany olona, tsisy mandeha amin'ny laonany io. Na ao tokantrano io, na eo amin'ny fiarahamonina, na any amin'ny toeram-piasana, sisa. Rehefa tsy mipetraka le hoe fahafantarana an'Andriamanitra de tsy zavatra tsara sy mety iainan'ny olona fa de miaino anatin'ny fandikana dinin'Andriamanitra. Satria zay le voalaza eto hoe ny ahafantarana fa mahafantatra azy sika de ny fitandremana ny didiny. Mahafinaritra satry foana mbola amadibadika toko sy andininy aza everina fa mbola betsaka no azo trandrahana mifanaraka amin'izay loha hevitra izay saingy manapetra ny fotoana. Ndao ary hoentina mavaka indray ny mpanaraka ny fandarantsika paster. Enary fa amaky toko sy andininy anankiray farantsika am'tianantsika azy. Antso zay ataon'Andriamanitra amintsika zany izy io antso ny amin'ny hoe fahalalana an'Andriamanitra. Antso zay alefany amintsika. Tena miantso antsika Andriamanitra zany mba
ho tanteraka amintsika zany hoe mahafantatra an'Andriamanitra zany. Ary iseho eo amin'ny fiainantsika sy ny toetrantsika zany hoe mahafantatra an'Andriamanitra izany. De misy an'ity toko sy andinity ovakitsika Efesianina toko 7:7-10. Efesianina toko 7:7-10. Ary ahalalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Ho fenona ianao zany, ho fenona amin'ny fahafenoan'Andriamanitra satria ianao mahafantatra an'Andriamanitra de fenon'Andriamanitra ianao amin'ny fahafenony. Zay le izy. Dia antso izay alefa amintsika mba hahalala ny fitiavan'i Kristy. Antsoina Andriamanitra isika mba hahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Kristy. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Sa tsy zay? Andriamanitra dia fitiavana. Tena fantatrao ve ny fitiavan'Andriamanitra? Zay zany izy. Tena fantatrao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao? Fantatrao ve? De zay io toko sy andinina io. Ahalala ny fitiavan'i Kristy zay mihoatra no fahalalana rehetra. Rehefa tena fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra anao de hoy aho hoe tena miova ny fiainanao ary miova ny fiainan'ny tokantrano sy ny sisa rehetrarehetra. Raha ny olona tsirairay avy mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra azy, ny fahalalan'ny fitiavan'Andriamanitra dia tanteraka ny fiainana mandrakizay. Ndao hetsika ambavaka zany afatra izany. Raina izay ny an-danitro, misaotra satria nampahafantarinao anay fa ny tsy fahalalana anao Andriamanitra dia mitondra fahavelezana mandrakizay ho anay. Ary anko aoka tsy ho zavatra ivelambelany fotsiny ny fahafantarana anao fa ho tena iseho amin'ny toetranay zany, ka tsy hambava fotsiny no ilazanay fa mahafantatra anao zahay, fa ho toetra sy ho fiainanay mihitsy amin'ny fitandremanay didinao izany hoe fahafantarana anao izany. Ary indrindra Tompo, ampio zay mba ho tena ahatsapa ny fitiavanao anay tsirairay avy, ka ny tokantrano tsirairay avy ane dia samy ahatsapa ny fitiavanao ka hanova ny fiainan'ny tokantrano sy hanova ny fiainan'ny olona izany fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anoananay mivavaka. Amen. Makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ary mifamotoana aminao indray amin'ny manaraka. Misaotra andreo namana teknisianina izay nanao ny antso zavatra na mifandray antsika, ary makasitraka ny pasteur Palateny Fanelainy koa mbola manatena hiara-mianatra aminao indray amin'ny fotoana manaraka. Veloma tokoa.